fa hoy fanetretena ny apôstôly Paoly hoe izaho zay fanevatevan'ny olona no ny fidin'Andriamanitra mba hitondra ny teniny amin'ny firenena. Koa mity aho ranjaka vola isan'ireo fanevatevan'ny olona toy izany apôstôly zany io mitondra ny hafan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany amin'ity alahady faefatra amin'ny volana oktobra nanangarantsika mandao hevitra hoe mahatoky amin'ny asany ary lehilahy jetrisa kapiteny romanina tantarain'ireo dikatoko fahafito no le ianaratsika amin'izany mahatoky amin'ny asany zany. Rehefa avy nahatanteraka ireo toriteny teo an-tendrombohitra zay lera zay ndiny voalohany hoe efa vitany Jesosy teo anatrehan'ny olona zany toriteny rehetra zany, toriteny teo an-tendrombohitra io. Dia ho an'ny Kapernaum izy. Hoy Jesosy mba niavy tamin'ny Kapernaum, ny olona atao Kapernaum. Atao hoana ianao ry Kapernaum, asangatra hatrany an-danitra va ianao. Hoy Jesosy hoe ahetra hatrany an-tany ianao. Matsy Kapernaum, tanàna somary mafimafy zany tanàna io tamin'ny Jesosy. Dia nakany Kapernaum Jesosy fa avy nampianatra. Dia nisy kapiteny anankiray tamin'izany zany le plus haut gradé tamin'ny romanina miaramila kapiteny, tsy mbola misy zany général zany tamin'izany, kapiteny nomboniny tamin'izareo. Nisy asa na inona tena toeran'ity mpanompony ity fa dia voatondro ho malala ny mpanompony io. Amin'ny ankapobeny miaramila haut gradé reny manana olona mpitondra kitapony porte serviette angabaitro ho zany toeran'io mpanompony io izay malala ny. Tsy dia mifanalavitra loatra amin'izay nifandraisany Onesimosy tamin'ny Filemona fahaizana. Dia marary io mpanompony izay malala an'io, ary marary efa ho faty. Efa ho faty mihitsy ty malala an'ity ty mpanompony ty, nefa tsy sahy miresaka mivantana tamin'i Jesosy izy raha nande hoe ao an-tanànao Jesosy. Fa izy amiangaviany mba hiresaka amin'i Jesosy lo olon'ny Israely raha amin'ny fiangonana zany dia ireo bekona sy lo olo amin'ny fiangonana no naton'ilay kapiteny mba hiangavio izy mba nasitrana ilay mpanompony fa efa marary ho faty ao an-tranoko. Ianao enoina niresaka reto lo olon'ny Israely reto tamin'i Jesosy. Tena mendrika anao manao zany mihitsy izy io, fa tia ny firenentsika izy, zay no alalàna fa tsy jiotra izy. Tia ny firenentsika izy ary izy mihitsy koa efa nanao sinagoga ho atsika. Misy olona mpanao amin'ny fiangonana any naninanina amin'izay tontolo ao, dia mitondra manao sinagoga ho an'ny vahoaka ohatr'izany. Fanaon'ireny mpitondro reny zany manao sinagoga ho an'ny vahoaka. Tena ndeha izany Jesosy amin'izay mba fisisiany reto lo olona reto taminy. Dia hoy ny voasoratra hoe ary Jesosy nandeha niaraka taminy. Mety reto lo olona reto zany Jesosy ho aiza izy io ho any an-tranon'ilay kapiteny. Teny anarana ho ao an-tranon'ny kapiteny rehefa mby teo akaiky ny trano Jesosy sy reo olona niaraka taminy dia naninona tsy
koa azonao resy vataditinareo tsara le tantara nanino izy io nisy sakaizany kapiteny sakaizany hoe reto atsy an-trano izay malala mpanompony zay malala naniraka mbana mangataka intervention tamin'ndraiky loolony israely izy resaka amin'ny Jesosy rehefa ho tonga any nefa Jesosy nanirahan'ilay kapiteny ray sakaizany iteny tamin'ny Jesosy hoe aza misajirana makaty aminay atao tranoko ianao fa tsy mendrika ny idiranao atao mba mitafy tranoko ary na izao azy tsy mendrika zay fanatrika aminao akory hoy le kapiteny dia nasehony tamin'ny Jesosy ny filony zaho izy manana lehibe fe aza koa manana miaramila fe izy dia donc hianatra amin'ny feo miaramila raha hoy zao amin'ny anakireo manga dia mandeha izy raha hoy zao amin'ny anakiraiky hoe avia dia manato izy ary amin'ny mpanompoko hoe ataotro dia atao ina ty le kapiteny zay amin'ny Jesosy am'zany ianao Jesosy araka amin'ny fahenoko anao tompony zavatra rehetra manana fahefana amin'ny zavatra rehetra anao tahakay manana fahefana amreo miaramila mbany fahefako reo amreo mpanompoko reo samy manana fahefana amreo dia mahazo teny mandiana vy ataovy zao fa ianao koa mino aota mihoatra no zany vo iteny am'le aretiny ianao dia sitrana ny mpanompoko alaivotsaina zany finoa le kapiteny zany mihoatra lavitra anao ny fahefana nanako amin'ny miaraminako no nananao Jesosy amin'ny aretiny mpanompoko io dia gaga Jesosy ny amin'ny finoana le kapiteny tsy mola mareka finoana toy zany na dia tamin'ny Israely aza hoe Jesosy gaga Jesosy lomba hianatra ny fahagaganina mpanompon'Andriamanitra anankiray ny apôstôly Paoly Galatiana toko voalohany any aloha sika miainga rehefa avy eo mianatra amin'izao fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra zao Galatiana toko voalohany ny andininy fahaenina sy ny fahafito ina nagaga le apôstôly gagao raha misondra faingana toy zao ianareo iana am'izay fanatsoana ny antso anareo tamin'ny fahasoavan'ny Kristy io amin'ny filazantsara hafa zay tsy filazantsara kory fa saingy misy ny sasany mampitabataba anareo ka tamadika ny filazantsara ny Kristy ina nagaga le apôstôly Paoly ny olona niala tamin'ny Kristy Jesosy nagaga ina nagaga azy ny finoana le kapiteny asa ina zao mba hagagahanareo gagao raha nahita le olona ny hoe veloko sakaiza sy namany mivadika taminy gagao gagao raha ty olona manorika isanandriky bizosany mifakahita aizy eo amfony ao fasana mandehibe itela ao faty gagao ohatrany mahagaga tokoa zany fa lay kapiteny ny fianarana zao fa tsy zao mba iverina am'le kapiteny sika tsy mendrika nidiranao na dia mba mitafitranoko an'izao fa ampiasao ny fahefanao na dia tsy mikasika akory lay mpanompoko azy anao dia misitrana izy no ngia mantatra tantara kely tahataky zany
Panjaka faharotoko fadimy fa fatapatatry ny sasany zany tantara olo zaiko sa tena je tsy mamaly baiboly izy de tsy mety. Panjaka faharotoko fadimy ny andimy fahasivy de tonga de miampita eny amin'ny andiminy fahaefatra ambin'ny folo andimy fahasivy. Ary de nandeha Namana nitondra ny sovaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo am-baravarany tranon'ny Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy ilaza hoe mandehana mandroy mpito Jordana de ody aminao indray nofonao ka hadio ianao. Fa tezitra Namana de lasaka nanao hoe ino natoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsisika hitsangana ary iaotso ny anaran'ny Jehovah-Andriamaniny sady alevaeva ny tanany eo amboniny aretina ka hahasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranony Israely rehetra fa Abanasy sy Farapara olony Damaskosy tsy mahazo manao amindreo ranreo fa ao ka adio de miodina izy ka lasa ny tapezerana. De nanatona ny mpanompony ka niteny taminy hoe rikako na de zavatra lehibe aza no nasainy mpaminana nataonao motsy mba nataonao fa izany ko mainka fa raha ho izy aminao mandro de adio ianao. De midina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'lay lehilahin'Andriamanitra ary ny nofony de tonga tahaka ny nofon-jazakely ray ka nadio izy. Ohatry mampatsiaro zany tantara zany ty kapiteny fa mifanohitra amilay nataony Namana ny azy. Ny any Namana ina tadiaviny tonga nitsy ery de iantsy nanarany Jehovah eo amina de anevaeva ny tanany de isaky mihetsika tany de mihintsana ny fahatokany miaratsy kelikely nivarany sitra. Fa tsy zany ty kapiteny Romanina miteny amin'ny Jesosy ty hoe tsy mendrika na de nidiranao mba nitafotranoko azy anay zao sa tsy mendrika akory nay anaty nanao hifanantsika aminao mitenena de ho sitrana ny varompoko isakambe zany nanampono le kapiteny Romanina zany mba be finoana raha mitaina amilay manamboninahitra fa izany Namana jepilisako io mitady zay tena hita mihitsy an'ilay firopon'Andriamanitra mikasikazy eo vo ho sitrana. Iza nanao zany fantatrao raha tsy hitako mihitsy nombona tamin'ny tanany toko ny tanany eo amilany voany mihitsy ny tanako izy zany Tomasy. Fa ity kapiteny ity tsy zany minazy aza mikajery kory tompoko fa tsy mendrika midiranao ato mba nitafotrano zany ka lehilahy manety te tsy tahaka ny Namana mitaky tokony nakadio mihitsy izy. Ary mibetsaka amin'ny trango zany ny fiainantsika fitantarako aminareo mitahaka zany ny hoe tsy salama any toerana lavitra any no zanako. Omaly nanao fanompavahana teto tamin'ny valo sasany mariazy manokana talohan'ny fanaovany ty fadimy taona ny komity fadimy taona le fety misy mariazy tamin'ny valo sasany malaimbe zany raha misivy sasany de hoaiza hoe rehefa aveo izy nareo je sakafo ozy inanolana mandeha midikidinany de tonga any izy amy raiky ambin'ny folo amy roa ambin'ny folo de misakafo atao anatin'ny fanompavahana misy telefona tsy mety nankina mihitsy maneno fona tozy de kona namako manao sy hoe maneno fona ny telefona de farany vita ny mariazy ndaisiko amizay ny telefona jereko apelana ampisansy de nantsiko le telefona marary hodidina any ina ny anarana hôpitaly ana Tsirabe manina rano andrany madio
zay da zay tamin'ny fotoana telefona hodidina teny tsirabe tena madio arotala aeto ambavaka ao iakatra azy fandina zany izy io dia teny aminy anaty telefona hoe anaka ivavaka ao anao da tsy ivavaka vita ivavaka amen lasa zany didina amin'ny ankapobeny rehefa didina lila dia manina rehefa aveo ohatry ny tsy mbola nydidina konareo avy didina lila dia matory miandra ny fifoaza miandra ny mamoaka rivotra miandra eo rehetra rehetra zao eto zay mianakavy a manohy am'izay matady teo le fankalazana fa 2020 taona mpanambady sy ny sisy tapitra tamin'ireo folo sasany io fety io tonga atsinay mijery ny telefona apela la licence dia numéro niantsaka amin'ny fampitovana tamin'ny valo sasany zany natsy allo tata vita l'opération dia efa mifoa agagano zany a zany zao mba miteny tarikany apôstôly paoly gaga fa tsy loatra le fangagaky taminao te fa mba le fangagaky nataon'andriamanitra tamin'le zanako tany foazon'andriamanitra sady izy misy nona tonga tongavakoaraka zay inonao ina ninonao zao misy ninao zao hoe rienay pastera le raha tatitra anatonga komity teo zao ona ny vola pilatana dia zao ny vola tatatana mino zany fa tsy vitaony ina n'andriamanitra ninonao zany avita n'andriamanitra io omeny atsika zany am'izay fomba piasantseko zatsy mamety an'andriamanitra tompo a fitavy an'izao a dia tavy an'izao a dia tavy an'izao a dia vity zatsy mananao zany fa ny filoko dia zao a matona sehoan'ny tompo io azo io matona sehoan'ny tompo io tsakabaty io manana ny asany momba ny heviny manana ny heviny momba zany andriamanitra vity io tsisy manao amenina kory mitanaka fotsiny apetraka amin'ny tompo a zany le filoko zany a finonao fino le kapiteny finotsika tsy mbola nahita finona tam'izany tamin'ny Israela hoe Jeso dia natao votaka zany tsy ho finonao an'andriamanitra fa tsy tahakana fanahiana Jeso iverena nge ny vika toko fa 7 manamafy Jeso vika toko fa 7 ijanonao fa vita ny falazavana zany teny toko zany ary mino aho fa azonao zany tenin'andriamanitra zany lazaiko aminareo fa omeny rarany faingan'izy kanefa raha avo ny zanak'olona manahy ny mafy aho moa hita filoana aty mbony tany aminy Jeso problema ny Jeso rehefa ho avy izy eny amin'ny raony lanitra tsy hoe be loatra ny olona hiakatreka atsika ny zay naovany azy fa ny problema ny Jeso dia hoe moa ahita finoana ty ambony tany va izy dia anao mamaly fa za tsy manavaiteny am'izany no mbola ino va ino raha ho avy eny raha ho lanitra ny tompo dia aoka ho mahatoky amin'izay fa tsy mitompo anao ianao ka raha ho avy eny raha ho lanitra izy mbola misy am'izay hina anao fa tsy hoe ilo efa fatadiavina nakaiza raniny efa niany izy nakaiza raniny tsy mintsony izy sy ny sisa mba tsy ho zany mba olona ny tena manampinono tahaka zany kapiteny zany anao ka agaga ny Jeso gaga hoy Jeso hainao tafaka zaty mitsena eny amin'ny rahony lanitra ty mahatoky hatramin'ny fahafatesany amen